Faly ndray mifankahita amintsika tsirairay avy amin'ity fotoana androany ity a. Mino fa ao tsara ianao androany a. Amen. Amen. Efa tonga ny fotoana moa dia ezaka tsika mba hanomboka amin'ny fotoana izay efa nomen'ny tompo antsika. Amen. Dia makasitraka ny tompony amin'ny fahasoavany a. Makasitraka ny tompo a. Ary mino hoe faly ianao mahita ny eo akaikinao eo amin'izao fotoana izao. Sa tsy faly ianao androany mahita ny eo akaikinao eo? Jereo izy aloha androany e. Efa mety mifampiaraba na mety mbola tsy mifampiaraba fa mino fa fifaliana foana ny ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Sa tsy zany? Amen. Eto ny misy fifaliana eto a dia tena fantatro hoe fifaliana be mihitsy. Mahita antsika eto androany a mbola nomeny tompo hery a tanjaka dia dotsika tena anokatra ny fotsika indray amin'ity fotoana androany ity. Satria tsy mitsahatra ny tompo a miteny, tsy mitsahatra ny tompo a manao asa ao anatintsika ao a. Dia eto ny fotoana izay toerana izay hanamboarany tompo antsika, hanomanana ny tompo antsika ny amin'ny fiavinany amin'ny raha ao an-lanitra. Satria ao koa fantatsika fa raha tonga eto isika, raha tonga eto amin'ity toerana ity dia manomana antsika Andriamanitra. Manomana azy anao Andriamanitra, tsy hoe tonga ny alahady dia andeha hivavaka fotsiny a, fa ao anatiko ao hoe manomana ana Andriamanitra. Manomana ny lay mandraka izay efa homanin'ny tompo antsika tsiraray avy a. Mety androantsika mety mbola misy zavatra be da be, mbola ozy anao hoe mbola misy zavatra mbola fahalemena be aty anatiko aty. Amin'Andriamanitra, tsy olana amin'Andriamanitra zany. Fa sokafo ny fonao androany, ho sokafo ny ao anatinao androany. Andriamanitra te hiteny, Andriamanitra tena amin'ny fotoana rehetrarehetra Andriamanitra dia manamboatra, manintsana izay mbola tokony hahintsana rehetrarehetra. Ka vonona ve ianao androany? Vonona ve ianao androany? Amen. Raha vonona ianao androany dia ndao hitsanga antsika, dia ndao hivavaka antsika, dia ndao hametraka nyity fotoana ity ampelantanany tompo. Fa mino fa tonga eto tsika androany a, tena hoe tsy fotoana mandalo fotsiny ity fotoana androany ity a, fa misy drafitra Andriamanitra, dia misy planin'Andriamanitra, dia misy fihevitra Andriamanitra. Dia ho anao koa izay manaraka mivantana ity fotoana androany ity a, miarabanao izahay. Tena makasitraka ny amin'ny tena hoe ianao a eo foana manaraka anay a, dia ho tahin'Andriamanitra manokana sika ao anatin'izany. Dao tsika hivavaka dia ametraka ny zavatra rehetra eo ampelantanany tompo a. Alleluia. Raha eo makasitraka ny amin'ny fahasoavanao a, makasitraka ny amin'ny fitiavanao, makasitraka satria Andriamanitra mahatoky ianao. Andriamanitra izay mahita ary mahafantatra ny fonay tsiraray avy. Andriamanitra izay tena te hanao asa manokana ao anatinay tsiraray avy. Zavatra fantatray Jesosy a, dia hiasa eto amin'ity toerana ity indray ianao androany. Tena Andriamanitra raha eo ambony zavatra rehetrarehetra ianao. Tsy misy zavatra tsy hitanao, tsy zavatra takony eo anatry ianao. Ny angatanao aminay Andriamanitra raha izy dia fo misokatra ao anao, fo mangeta entanao mba ahafahanao miasa ao anatinay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a, aoka ianao tena hanomana ny fonay tsiraray avy androany. Tompo mba tena hiala amin'ny mety fahazarana rehetrarehetra, fa hiandry anao, anantena anao, na ao anatin'ny fiderana izany, na ao anatin'ny fanandratana anao izany Jesosy a, dia mitenena aminay androany, miasa fena eto aminay androany, maneho ny voninahitra ao manokana eto anivonay amin'ity fotoana androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra, tovy mafy ny tiaka ao androany, dia ndao hitera azy androany a, ndao hankalala azy androany a. Alleluia. Tsika tiaka izany androany. Feno fiderananao izarinayo misaotra nawe nuni suasese sana fafinawanay misaotra nawe. Feno fiderananao izarinayo misaotra nawe nuni suasese sana fafinawanay misaotra nawe. Direct am sauce Misaotra nawe izay fatiavy nawe. Fiderana misaotra nanarana
kamsotra nawe eniray kamsaotre fiderane kamsotra nao fitsibinana trany Nuatulutra wanai misotra nawe Saurana nuerana ni kamsotra nawe eniray kamsaotre kamsotra nao eniray kamsaotre avelatsika ndray zany fekiry zany dia tiaka ho any tompotsika androany alleluia esony tanany eo akaikinao androany dia alao tsika ira miaraka hoe fifankatiavana fifankatiavana natolotra ho anay misotra nawe Zani afatra ho izany irao ihany fifankatiavana no atolotra ho anay misotra nawe tanteraina iatrany zany afatra ho izany misotra nawe eniray kamsaotre satanao izay fantiavinawe fiderane misotra nenaranawe miafarine kamsotra nao iranayo misotra nao izay fantiavinawe fiderana no ety misaotra nenaranaao miafalinano kamsotra nao kamsotra nao iranayo Zauni tumpunao Zauni tumpunao Tena Ilai mayelinao Adama vauva Asandrato izandroany izonavondrindra Zauni tumpunao Zauni tumpunao Zauni tumpunao Atama vauvau Sana
Hosanna, Hosanna. Hosanna. Izantsandrindre. Hosanna. Izinambonindrindre. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Izantsandrindre. Izinambonindrindre. Hosanna. Anendanitrano anisy fiainana. Ananamatomoto fa tsy maintsy tondeha. Edika mandalo iasy miserana. Jesosy nefa mikarakara ny toerana. Anendanitrano anisy fiainana. Fa tsy maintsy tondeha. Edika mandalo iasy miserana. Jesosy nefa mikarakara ny toerana. Jesosy o, Jesosy o, Jesosy a. Tsy misy atakaloko anao e. Malaka anao e. Tiatany hatrany andanitrany. Oh Jesosy o, Jesosy o, Jesosy a. Tsy misy atakaloko anao e. Malaka anao e. Tiatany hatrany andanitrany. Anendanitrany zay tonga ihany no ara-painy. Fa manana tombotsoa amin'ny filonainy. Etsiketsika fa manorina ny anekôtra. Jesosy any nefa mikarakara efa manamboatra. Anendanitrany zay tonga ihany no ara-painy. Fa manana tombotsoa amin'ny filonainy. Etsiketsika fa manorina ny anekôtra. Jesosy any nefa mikarakara efa manamboatra. Oh Jesosy, 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 tsy misy atakaloko anao e. Malaka anao e. Tiatany hatrany andanitrany. farazany androany. Jesosy, Jesosy, tsy misy atakaloko anao e. Lalaka anao e. Tiatany hatrany andanitrany. Lalaka anao e. Lalaka anao e. Tiatany hatrany andanitrany. Hatrany andanitrany. Teka mafoan'ny tombotsika, alleluia. Sotranao Jesosy. Sotranao Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Énorme c'est ton beau. Énorme c'est de Jesus. Teiti anawa eta eta Viawampu ni marana vomifu yananu iriku yewani landawa simisi fecha tesono
zany androany dia move antsika nalasana bavy tena mangetahita tokoa tongeto androany move antsika tongeto hoe miandraandra zavatra avy amin'ny tompo androany tsy hoe tongeto fotsiny tsika hoe hivavaka satria alahady fa tongeto ve ianao androany miandrandra zavatra avy amin'Andriamanitra miandrandra hoe hiteny aminao izy androany miandrandra hoe hikasika aminao izy androany miandrandra hoe hanova zavatra anatinao izy androany andao hoe antsika ihany zany izy zany androany dia tena miandrandra zavatra avy amin'ny tompo androany tony tany maina tompony omena voninahitra apetraka amin'ny toeranao ianao Jesosy satria magaga Andriamanitra magaga ianao Jesosy Andriamanitra magaga Peace.
Don't figure that I feel one as a socio, fallait y Sanjatu nena linetwani
Beazanao misandrata ianao Jesosy misandrata anao Tompo ianao ilay masina ianao ilay mendrika tsy misy toanao Andriamanitro. Alleluia lehibe tsy manam-paharoa fonay miteranao mombanay manontolo Tompo miankoka eo anatrehanao ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony Tompo tsy misy toanao Tompo. Alleluia merci Jésus. Alleluia sotranao Tompo izano toanao Tompo no arinao sai itovy aminao izano toanao tatsika itsangana Tompo voatokana ahoanao zay asandrandray ny tanànay hoanilay hoavindray asandray
Ya tonga ny fotoana izay ahafahantsika manohy ny fanompona amin'ny alalan'ny fanatitra. Misy ten'Andriamanitra fohy izay tiako vakina ho pahirizana antsika. Izay tenin'Andriamanitra zay dia hita ao anatin'ny bokin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ka manomboka amin'ny andininy fahasivy. Izao no voasoratra. Dia faly ny vahoaka. Manina ny vahoaka? Faly. Dia faly ny vahoaka noho ny fahazoton'ireo tamin'ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an'i Jehova, ary Davida mpanjaka koa faly dia faly. Hitatsika ny toepona nanan'ny vahoakan'i Israely tamin'izareo nanatitra fanatitra dia teo amin'ny fifaliana. Tena faly, tsy faneriterena fa tena ampifaliana. Zany hoe anisan'ny zavatra tena nahafaly ny zanak'Israely indrindra ny hoe maninona manome ho an'Andriamanitra. Zay no tonga ny tenin'Andriamanitra milaza ao anatin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly hoe misy fifaliana mahafaly kokoa ny maninona ny manome no ny mandray. Tsy voatery manome, afaka tsy manome. Tsapan'ny zanak'Israely ny lanja an'izany fahasoavana izany hoe mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Dia nataony izany fanatitra zany ampifaliana. Dia hitan'i Davida mpanjaka zay fahazotonany zanak'Israely izay tena miazakazaka mandeha manatitra fanatitra. Dia inona ny lazainy? 1:10. Koa dia nisaotra ny Jehova teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe isaorana ane ianao Jehova Andriamanitry ny Israely razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova ny fahalebeazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra anandanitra sy ety atany anao ny fanjakana Jehova, ary anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Hitanareo tsy vita hoe ampifaliana zareo no nanome ny fanatitra ho an'i Jehova, fa mihoatra an'izany inona nataony zareo? Voamaika tena feno fiderana, manome amin'ny fanomezana fiderana an'Andriamanitra, amin'ny fanehoana fankasitrahana. Zany hoe vokatry ny fankasitrahana ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra na amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra amin'ny fiainana zareo. Fa tsy hoe fotoana fanatitra tsy nomeko, fa efa niomana, efa niandry fatratra ny fotoanany fanatitra. Dia raha vao tonga ilay fotoana fanatitra dia niazakazaka feno fiderana, feno fankasitrahana, feno fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra. Faly handeha hanome ho an'Andriamanitra. Koa ankehitriny hoy Davida, misaotra anao izahay ary Andriamanitra sy midera ny anaranao ny anaranao be voninahitra, fa zionina mo aho, zinona mo aho, zinona mo ny oloko no azonay hery hanatitra toy izao, fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy aminao ihany no nanomezanay
anao. Zany hoe inona nazoko omenanao? Izay rehetra ananako na dia ariary aza dia avy aminao ne. Raha manana arizato ianao nanome anazy zany. Misy mitady na dia ariary zato isan'andro tsy mahita. Dia ahihatra ve ho anatrehanao Andriamanitra? Izay rehetra ananako dia avy aminao. Dia ahoana no tsy hanomezako anao izay sitraky ny foko amin'ny foko mantolo, amin'ny fifaliana, amin'ny fiobiana. Inona no tsy azoko omenanao Andriamanitra? Ao anatin'ny bokin'ny Korintiana dia misy teny milaza hoe, Paul no teny hoe izy Andriamanitra no manome vo ho an'ny mpamafy. Ny mpamafy tsy afaka mamafy raha Andriamanitra tsy manome azy ny vo. Fa ny zava-doza dia zao, Andriamanitra manome ny vo ho an'ny mpamafy. Andriamanitra manome ny zavatra ilaitsika isan'andro. Fa ny zava-doza rehefa hoe ny mpamafy mihinana hatramin'ny vo, tsy afaka mamafy. Dia rehefa tsy mamafy dia midika inona? Tsy jinja. Noho izany ny zavatra rehetra izay omen'Andriamanitra atsika dia mila mizara, ty no ampiasaiko, fa ty kosa hamafy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ampifaliana dia tsika hitsangana hanatra izay efa nomantsika ho an'Andriamanitra, ankafaliana, ampiobiana amin'ny fofeno fankasitrahana. Misaotra ny Tompo satria nanana fotoana itsika afahantsika nanompo azy amin'ny alalan'ny hira, fiderana, fiangohofana, ary fotoana zao izay afahantsika
miainao ny feon'Andriamanitra. Amen. Tsy iainao olona itsika, iainao ny feon'Andriamanitra. Koa itsika manana tantanta. Amen. Manasany rahalatsiory izay inoko efa maro amintsika efa mafantatra efa nosorana ho l'olona ancien. Dia misaotra ny tompony amin'izany fahasoavana zany satria ny tompo mila mpanompo. Tsy mety ny hoe ny fiangonana olona anankiray na roa ena dia telo aza fa rehefa telo dia zava-dehibe zay. Amen. Tsy mitovy amin'ny ray na roa. Dia noako fa ny tompo hanangana olon-kafa ihany koa satria tena mila mpanompo maro ny asan'Andriamanitra. Amen. Dia manasany rahalatsiory izara izay napetraky ny tompo ao anatin'ny fony. Ai Jesosy rahalahy. Alléluia. Alléluia. Nous Nous allons prier aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Parce que nous sommes dans une prolongation. Si c'est dans un match de foot, alors nous sommes dans la prolongation. J'espère que tu n'es pas dans une prolongation. À relâcher, oui. Donc allons prier. Allons prier. Jésus, nous te remercions parce que nous savons que par ta grâce, et tu nous tiens encore ici debout. Et nos vies, à chacun de nous, que nous ressentons vraiment que cela vient de toi. Un jour, ça vient de toi. Alors, Seigneur, Dieu, afin que tu puisses parler à nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. 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 Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est avec une grande humilité que je puisse me tenir debout devant vous. Et je remercie aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Et je crois que le Seigneur peut parler à nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, nous le remercions parce qu'il ne cesse de parler. Si le Seigneur ne m'a pas parlé, pas forcément à travers moi, mais à travers les serviteurs de Dieu, et je ne suis plus ici aujourd'hui. Mais par la parole de Dieu, qui est une balise pour moi, c'est grâce à cela que je sois debout aujourd'hui. Et j'espère qu'en ces derniers temps,
cette soif en nous grandisse, fa tsy ehena akory. mais ne diminue pas. Fahavalo a dia tsy mitsahatra izy a L'ennemi ne cesse anakivy atsika amizana atsika de nous décourager, de nous accabler. ary ny zavatra fantany indrindra hoe Et ce qu'il sait, ny amintsika ny arena sarobidy ananantsika le trésor que nous avons, dia ny finoantsika. c'est notre foi. Io ihany ny tafiany amin'ny fiainantsika. C'est notre foi qui l'attaque dans nos vies. Ary raha ohatra ka voatafy ny finoantsika Et si notre foi est attaquée, ka manaiky isika tsy miambina na tsy manana ny tenin'Andriamanitra ihany koa et si on n'a pas la parole de Dieu, et si on n'est pas vigilant, dia izao hoe ho lavo isika amin'izao vaninandro farany izao. alors nous allons tomber en ces derniers temps. Ka andaontsika anaiky hitombo amin'ny tenin'Andriamanitra. Donc allons vraiment accepter de grandir dans la parole de Dieu, Mety izy isika tena ho atsanga ny tenin'Andriamanitra que nous soyons Amen. relevés par la parole de Dieu, satria tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra no afaka manangana antsika. parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous relever. I Paoly ao amin'ny Titosy a toko voalohany andiny voalohany ao dia misy teny izay ambarany ao Paul dans Tite chapitre chapitre 1 verset 1. 1er, verset 1er. Ny fitomba C'est ça que la parole de Dieu dit, œuvrez en toute crainte, avec peur et tremblement. satria zava-dehibe Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi, repose sur l'espérance de la vie éternelle. ampandroso ny finoan'ny olom-bo fihitan'Andriamanitra hozy izy. Eo amin'ny C'est où? Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? olom-bo fihitan'Andriamanitra. Zay hozy izy ny anjaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Et Dieu, c'est de Paul, c'est pour faire avancer la foi des élus. Fa moa ve a isika ihany koa dia hiantehatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra na hoe hanome tsiny fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra. Mais nous aussi, est-ce que nous allons juste critiquer donner tort aux serviteurs de Dieu? Fa manana anjara draikitra lehibe ihany koa isika ho an'ny fampandrosoana ny finoantsika. Mais nous aussi, nous avons une grande responsabilité pour l'avancement de notre foi. Raha tsy zany dia tsy ny teny Paoly teto hoe ampandroso izy ny finoan'ny olom-bo fitin'Andriamanitra raha ohatra ka ampy ny famonjena antsika ka tsy mila mikarakara ny finoana intsony isika. Autrement, Paul n'aurait pas dit ça ici si nous ne faisons pas notre part dans l'avancement de notre foi. Fa zava-dehibe raha lasy anabavy a ny afahantsika tena mikarakara ny finoantsika. Amen. Mais c'est très important, frères et sœurs, de prendre soin de notre foi. Satria maro ny fiangonana amin'izao fotoana izao a Parce qu'il y a beaucoup d'églises en ces derniers temps no miazakazaka foana. qui courent en vain. Ary nandray aza ny sasany anatina fahadiso-kevitra erreur. Et il y en a même qui sont dans l'erreur. Mihevitra ny tenan'izy ireo fa tena efa ao tsara ao amin'ny tompo a. Ils pensent qu'ils sont bien dans le Seigneur. Mihevitra ny tenan'izy ireo fa tena tafajoro tsara ao amin'ny tompo a. Ils pensent qu'ils sont bien affermis dans le Seigneur. Kanefa tsy mamela ny tompo tena hiasa marina ao anatin'izy ireo. Mais ils ne permettent pas au Seigneur de faire son œuvre en eux. Ndaona misy teny anankiray jerentsika ao amin'ny Jakoba. Il y a une autre parole que nous allons lire dans Jacques. Jakoba toko faharoa Jacques chapitre 2, teny andininy fa 14. verset 14. Eto Jakoba dia miresaka ohatrany hoe tarihan'le izy a mahakasika ny resaka ozy izy hoe tsy fizahan-tavan'olona ny tokony isy eo anivon'ny fiangonana. Ici, Jacques est en train de dire que c'est pas Favoritisme. il n'y a pas de favoritisme au sein de l'Église. Fa rehefa tonga any ambanimbany izy a dia miresaka ny amin'ny finoantsika. Mais un peu plus bas, il parle de notre foi. Dia izao no lazainy amin'ny andininy 14. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 14. Inona moa ny soa azo a rahalahako a raha misy milaza fa manam-pinoana izy a nefa tsy manana asa ny finoana va mahavonjy azy. Andininy 15. Raha misy rahalahy na anabavy a tsy manan-kitafy a sady tsy manan-kohanina isan'andro
ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana mamindroa mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsy inona zay tandrify ho an'ny tenany a inona moa ny soa azo amin'izany 17 ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy fangamba isy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izao manana asa aseho amiko ny asa amin'ny asa ny finoanao ary izao kosa ny eo aminao ny finoko amin'ny asako ianao manao fa iray ihany Andriamanitra koa raha tsara izany ataonao zany dia moniko mba mino izany ka dia mangovotra 12 amin'izay moa tsy fantatrao va ry olom-pona fa tsy vanina ny finoana raha tsy misy asa eo zany tena tiako hisariana ny saitsika 120 tsy no hamarina tamin'ny asa va ozy izy Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Isaka zanany teo ambonin'ny altara hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia ny tanterahana tamin'ny asa ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino ka nisaina ho famarinana zany natao sakaizan'Andriamanitra izy ka dia hitanareo fa hamarina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ozy izy eo amin'ny 12 hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ozy izy. Il a dit au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Dia jereo ny 14 ka dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Et au verset 24, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce qui m'a vraiment interpellé sur cette parole, quand il vient de parler d'Abraham, ici il ne parle pas de ce que Paul dit aux Romains, parce qu'aux Romains il dit que c'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés. Parce que Paul, quand il parle, et Paul et Jacques ne sont pas... il n'y a pas de contradiction entre les deux. Parce que c'est très clair ce que Paul dit, que nos œuvres... Oui, notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Mais ce qui m'a interpellé, ce que Jacques a dit, et il parle d'Abraham. Et la foi qu'il dit ici doit être suivie par les œuvres. Il dit que les œuvres ne suffisent pas. Si on a... La foi ne suffit pas. Mais il faut que ça soit accompagné par des œuvres. Il faut être accompagné par des œuvres.
Parce qu'il dit que l'homme est justifié par les œuvres satria et non nahoana moa par izy la no foi miteny seulement. an'izany raha lasy Et anabavy parce que pourquoi il dit ça, frères et sœurs? satria raha nanam-ponoana fotsiny Abrahama Parce que si Abraham avait juste la foi, fa tsy nanatanteraka ny finoana izy mais il n'a pas accompli cette foi, tsy nanaiky an'ilay asa zay tian'Andriamanitra tanterahana tao anatiny s'il izy n'a pas obéi à l'œuvre que Dieu veut faire, dia foana ihany ny finoany avy eo alors sa foi est en vain. zay mahatonga ny Jakoba milaza izy hoe ozy izy hoe hitanareo izy izy fa amarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany Et c'est pour ça que Jacques a dit que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. ary fantatsika tsara ny toe-panazy nananan'i Abrahama Et nous savons très bien l'état de cœur d'Abraham. fa nanana rena be i Abrahama tao anatiny tao Mais zay mila Abraham- nanantsika tsiraray avy Mais Abraham avait un trésor en lui que nous aussi, nous avons ce trésor. dia zao hoe ny fankatoavana C'est l'obéissance. amen Amen. ny fankatoavana L'obéissance. satria raha mitoetra fotsiny tsika anatin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona tsika anatiny hoe manam-pinoana aho Parce que si on se contente juste de dire que nous avons la foi, kanefa isika tsy mankatoan'Andriamanitra mandritry ny androm-piainantsika rehetra mais si on n'obéit pas à Dieu tout au long de notre vie, dia ho isan'ilay fanoharana anankiray isika zay nolazain'i Jesosy hoe maro ny andro rehefa hijoro eo amin'ny loko ny olona misy sasany amin'ny olona hijoro eo amin'ny loko hoe iantso amiko hoe tompoko et nous serons comparés à cette parabole que Jésus a dit, beaucoup diront, m'appelleront Seigneur, Seigneur. dia nefa inona navalon'ny tompo azy ireo Mais tsy qu'est-ce que le- fantatra akory ianareo Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Je ne vous connais pas. miala amika ianareo ry izy ry mpanao meloka qui commettent d'iniquité Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. satria nahoana raha lasy anabavy nisy fotoana niresaka tamin'ny tao amin'ny famille d'accueil Parce que pourquoi, frères et sœurs, il y a eu un moment, j'ai parlé avec la famille d'accueil dia niteny tamin'izy ireo aho hoe ohatrany hoe jovavolombelona zany tao et j'ai donné j'ai témoigné. dia niteny tamin'izy ireo hoe zaho zao tamin'ny 5 sy 2 arivo tamin'ny taona 2005 Et je leur ai dit que moi, en 2005, tamin'izany niova fo c'était en 2005 que je suis né de nouveau. dia raha ho avy ny ray androany ny tompo hiteny amiko hoe ry tsioro miala amiko ianao fa tsy fantatra akory ianao Et si un jour, Jésus va me dire, Tiour, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. dia hiteny amin'ny tompo aho hoe tompo raha tonga amin'ity 2025 ity zany tompo hoe 20 taona zany nafa niarahako taminao fa maninona aho no teneninao hoe tsy fantatra akory ianao Et s'il vient ici, il vient en 2005 et je vais lui dire, mais ça fait 20 ans que je suis avec toi, pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? tena tsy fantatrao marina ve a tompo Tu ne me connais pas vraiment, Seigneur? fa nahoantsika no tsy fantatry ny tompo ianao io ve tena tsy fantatry ny tompo marina Mais comment ça, le Seigneur ne nous connaît pas? Toi, le Seigneur ne te connaît pas? tsy fantany isika satria amin'inona no amatarany atsika Il ne nous connaît pas parce que à quoi il nous reconnaît? fantany isika ny amin'ny fankatoavantsika Il connaît notre obéissance. satria raha lasy anabavy zao ny teneniko tamin'ilay famille d'accueil Parce que frères et sœurs, voilà ce que j'ai dit à ma famille d'accueil. raha tany am-piangonana misy hoe Trianon zay le fiangonana any amin'ny toerana ivoriana zany Alors il y a une église à Trianon, là où on fait les réunions. dia raha ano atsika mifampiarahaba fotsiny Et là-bas, on se dit bonjour. dia mifankafantatra fa tsy mifankafantatra tsara tsika Et on se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment. dia raha misy anontany aho hoe fantatrao ve ihany Et si quelqu'un me demande, est-ce que tu connais un tel ou un tel? dia afaka milaza hoe fantatro tarehy izy fa tsy fantatro marina Et je peux dire, oui, je le connais physiquement, mais je ne le connais pas vraiment. au fond. fankehitriny a mipetraka tato aminareo a 2 herinandro a Mais aujourd'hui, je suis chez vous pendant 2 semaines. ano any a na dia mbola tsy mahafantatra tanteraka azy nareo a Quelque part, même si vous ne me connaissez pas vraiment, dia mahafantapantatra ihany nareo tsy ory a patory maraina ohatra ah, mais vous connaissez un peu que Tiour, il aime bien faire la grasse matinée. tsy ory ohatra tsy dia mahita tory amin'ny alina Tiour n'arrive pas à dormir le soir. tsy ory a malamy vary kokoa ohatra zany Tiour, il mange plus une assiette de riz que vous. mefantatra satria maninona satria misy fiaonana eo Donc, vous commencez à me connaître parce qu'il y a une communion.
ary ohatr'izay ihany koa ny fiarantsika amin'Andriamanitra sao diso fanantenantsika raha lasa anabavy. Et ça en est de même pour notre communion avec Dieu, que nous ne soyons pas déçus. Aiza ho aiza ny fiarantsika amin'Andriamanitra isan'andro. Où est notre communion avec Dieu tous les jours? Aiza ho aiza ilay fiarantsika amin'ny tompo, moa ve ny tompo tena manana accès na manana lalana marina eo amin'ny fiainantsika? Comment est notre communion? Est-ce que le Seigneur a vraiment un accès en nous? Eo amin'ny fiainam-panambadiantsika na eo amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, moa ve tena manaiky ho amboarina ny zanaka, manaiky ho amboarina ny ray aman-dreny? Dans notre vie de couple, dans notre relation entre parents et enfants, est-ce qu'on accepte vraiment cette œuvre du Seigneur? Satria indraindray reny zavatra eny raha lasa anabavy no amizana ny fahavalo ny finoantsika. Parce que parfois c'est à cela que l'ennemi veut nous fatiguer dans notre foi. Indraindray tsy takatra ny saintsika reveritsika fa zavatra normal na mandeha ho azy le izy. Des fois nous ne comprenons pas et nous pensons que c'est normal. Dia tsika nefa mihevitra ny tenantsika hoe milamina tsara ny fiainako miaraka amin'ny tompo aza manompo ny tompo any fiangonana. Et nous croyons qu'on est bien devant le Seigneur, on vient à l'église pour le servir. Kanefa eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny vaditsika tsy manaiky an'ilay asa ataon'ny tompo isika. Mais dans notre relation avec notre mari ou notre femme, on n'accepte pas cette œuvre en nous. Mijanona anatin'ny havinavitsika isika. On reste dans notre orgueil. Mijanona anatin'ny toerana ny position atsika isika. On reste dans notre position. Ohatran'izany ihany koa ny tanora. Ça en est de même pour les jeunes. Manaiky ny asan'ny tompo ve isika ao anatsika ao? Est-ce que nous acceptons vraiment l'œuvre du Seigneur en nous? Fa zany ny fo izay nananan'i Abrahama. Mais parce que c'est ça le cœur d'Abraham. Ary izay amafisin'i Jakoba hoe raha ohatra ka finoana fotsiny ananatsika. Et Jacques confirme cela, que si nous avons uniquement la foi, kanefa tsy miasa mitahotra sy niofotra isika ho an'ny famonjenatsika. mais si on n'œuvre pas crainte et tremblement. Dans la crainte et le tremblement, Dia miazakazaka foana isika. alors nous sommes dans une course en vain. Dia fanontaniana apetrako amintsika dia izao. Et la question que je vous pose, Firy ny kristianina il y a combien de chrétiens no diso fanantenana qui sont déçus? fa ao amin'ny tompo tsara izy. Qu'ils sont dans le Seigneur. Tena manandra tanana rehefa lahady. Tous les dimanches, ils lèvent leurs mains. Mety tena mahatoky amin'ny fanatitra azy. Peut-être qu'ils sont fidèles dans l'offrande, Fa le aty amin'ny miafina mais dans ce qui est caché, tsy manaiky isika ho volavolain'ny tompo. on n'accepte pas d'être transformé par le Seigneur. Nandritra ny conférence Miki dia ny zavatra nanaitra ny zavatra ny teneniny. Pendant la conférence, il y a une chose que le frère Mickey m'a vraiment touché. Dia zao hoe nanisy kisarisary anankiray zay izy illustration anankiray a. Il a montré une illustration Dia zao hoe misy hoe taona eto hoe 2025. et sur l'illustration, il est indiqué l'année 2025. Dia eo akaikin'ilay 2025 eo kely sisa dia misy hoe fampakarana ny fiangonana. Et à côté de 2025, il y a juste une petite partie avant que l'enlèvement de l'Église arrive. Dia raha mieritreritra an'izany zavatra zany isika raha lasa anabavy. Et si nous pensons à cela, frères et sœurs, Moa ve fotoana tokony mbola ilalaovantsika ankehitriny? est-ce qu'on doit encore être distrait en ces derniers temps? Fa mila isika tena karakara ny finoantsika. Mais on doit vraiment considérer notre foi, Manome lanja ny finoantsika. Considérer notre foi. considérer notre foi, Manome lanja ny finoantsika. de considérer notre foi, Miala anatin'ilay toe-panahana mandeha amin'ny fomba mpivavahana isika. sortir de cet état d'esprit qui marche dans la religion, dans l'habitude. Satria raha anatin'izay toe-panahy zay misy atsika Parce que si nous sommes dans cet état d'esprit, dia mety ho diso fanantenantsika tsy ho ela. nous risquons d'être déçus pas très longtemps. Ka noho izany isika mila miasa mitahotra sy niofotra ho an'ny famonjenatsika. Donc nous devons vraiment travailler avec crainte et tremblement notre foi. Amen. Amen. Ny tena finoana ozy izy dia miseho amin'ny asa izany. La vraie foi est vue dans les œuvres.
raha tena manana finoana mariny tsika atsangano hoe tanan'izy amintsika manana finoana eto mieritreritra hoe tena zamino ny tompo aza kristianina. Qui a vraiment la foi ici? Moi, je crois au Seigneur, je suis chrétien. Raha tena manana antoka isika fa manana finoana marina, Si nous avons vraiment l'assurance que nous avons la foi, tena zanak'Andriamanitra marina isika, que nous sommes vraiment enfants de Dieu, raha ho avy ny tompo amin'ny fampakarana ny fiangonana, si le Seigneur revient pour l'enlèvement de l'Église, dia izao hoe hiasa mitahotra sy ny ovitra isika ho an'ny famonjena que isika. nous allons travailler dans le crainte et le tremblement pour notre foi. Amen. Nao hoe hamaky teny anankiray isika eo amin'ny Hébreu. Allons lire une parole dans Hébreu, Hébreu toko faraiky ambin'ny folo. Hébreu chapitre 11. Dia fantatsika tsara ny tantaran'ny Hébreu toko faraiky ambin'ny folo. Et nous connaissons très bien l'histoire dans Hébreu chapitre 11. Ary ny Hébreu fantatsika ihany koa ny tantaran'izy ireo. Et on connaît aussi l'histoire des Hébreux. Satria rehefa niazakazaka izy ireo, Parce que quand étaient dans la course, dia nieritreritra izy ireo fa rehefa mafy ny zavatra nitranga dia naninona dia mitady hiverina izy ireo, et ils pensaient que quand, verin-dalana. oui, quand les choses deviennent difficiles, ils voulaient revenir en arrière. Dia izay nahatonga ny mpanoratra ny Hébreu tena naporisika azy ireo. Et c'est pour ça que l'auteur du livre des Hébreux les exhortait. Ary ao amin'ny Hébreu toko fahenina alohan'ny hidirantsika amin'ilay Hébreu toko faraiky ambin'ny folo teo, Donc avant de lire Hébreux 11, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6. dia misy teny ato izay nampita ny mpanoratra ny Hébreu azy ireo. Et il y a une parole que l'auteur du livre les a transmis. Hozy izy hoe ka aoka ilazantsika, Hébreu 6, aoka ilazantsika hozy izy ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika. Hébreux 6. Verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Hozy izy hoe andaotsika hozy izy androso amin'ny tanteraka. Ndao hiazakazaka ho amin'ny fahatanterahana. Il a Amen. dit que nous tendons à ce qui est parfait. Voilà. Ary mijerytsika ny eo amin'ny Hébreu toko faraiky ambin'ny folo, Et si on lit dans Hébreux chapitre 11, dia mitantara an'ireo olo malaza ny finoana izy. et il parle de ces grands, les héros de la foi. Ary maro ny famporisihana izay nataon'ny Hébreu izay afaka mpanoratra ny Hébreu afaka anatsoahantsika lesona. Et il y a beaucoup d'exhortations où nous pouvions tirer des leçons Ny amin'ny fiainana izay nilalovan'izy ireo. dans la vie, dans leur vie. Ohatra fotsiny izy miresaka ohatra hoe aoka isika hozy izy tsy namana izay miembotra ho amin'ny fahaverezana. Que nous ne soyons pas, que nous ne soyons pas parmi ceux qui reculent pour la perdition. Merci. Fa ilaina raha lasiana bavy ny fiaretana. Mais la persévérance est très importante, frères et sœurs. Ilaina ny fijaliana La souffrance est utile ho an'ny fitaizantsika ny finoantsika. pour notre foi. Raha mijery fotsiny tsika ohatra ny Abela, Si on regarde Abel raha mijery tsika ny Mosesy, ou à Moïse, dia hitantsika ny fiaretana izay niaretan'izy ireo. on a vu leur persévérance Ary ny fahafoizan'izy ireo ny zavatry ny tany et où ils ont renoncé les choses de cette terre, de la terre, mba hikatsahan'izy ireo ny zavatry ny lanitra. afin qu'ils puissent recevoir ce qui est Amen. divin. Amen. Céleste. Dao ny vakitsika eo amin'ny andininy fety fahatelo ambin'ny folo. Hébreux chapitre 11, verset 13. Dia izao no lazainy, vakiko aloha le izy. Reo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana.
fa nahatazana azy a avy lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy dia nanaiko fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy fa izay milaza izany zavatra zany a dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy aranatsiaro ny tany izay nialany izy dia ho nahita ny andro izay iverenany finoana nanateran'ny abrahama ny isaka raha nizahan-toetra azy raha nizahan-toetra izy eny zanany latokana no nateran'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Andeny faefatra amby roapolo finoana nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavy ny Farao rehefa lehibe izy a nifidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'olon'Andriamanitra zay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoa any Egypta satria nijery ny famalitsoa izy. Au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Andiny fadimy amin'ny telopolo ny vehivavy nandray ny azy efa maty a fanatsangana ho velona indray ary ny sasany aza dia nampijaliana ho faty a nefa tsy nety nanao izay ahafahany a mba hahazoany fitsanganana tsara lavitra. Au verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Raha mametraka fanontaniana amintsika androany. Si je vous pose une question aujourd'hui, aiza ho aiza ny fiainam-pinoantsika manoloana an'ireo olona ireo? Comment est notre vie de foi face à ces gens, ces Zay navela ny personnes? mpanoratra ny Hébreu a ho lesona azo tsoahantsika tsara atsika zay aty amin'ny fanekena vaovao. Que l'auteur du livre des Hébreux nous a laissé pour que cela soit une leçon à retirer pour nous. Tany amin'ilay andininy voalohany vakitsika teo izy dia nilaza hoe Dans les premiers versets que nous avons lus, il a dit ozy izy hoe ireo olona ireo ozy izy a na dia nanana atao hoe tandindona finoana azy atao anaty nanana finoana an'Andriamanitra que même s'ils avaient la foi en Dieu, fa mbola tsy nahita tazana ozy izy an'ilay inona an'ilay teny fikasana. mais ils ont vu de loin. Ils n'ont pas vu de loin. Dia ozy izy hoe faly izy ireo ny araba andininy fahatelo ambin'ny folo angambany izy teo. Ireo rehetra ireo ozy izy dia maty tamin'ny finoana andininy fahatelo ambin'ny folo. Mais c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, Kanefa mbola tsy nahazo ny teny fikasana. sans avoir obtenu les choses promises. Fanatazana azy avy lavitra eny izy a Mais ils les ont vus et salués de loin. ka ravoravo ny arahaba azy fantany fa isy zany fantany fa ho avy zany Ils savaient que ça allait arriver dia nanaiky izy fa vahiny sy mpivahiny izy a ety ambony tany. et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ary ny finoana lesona finoana zay nitsoahana avy amin'ireto olona ireto Et la leçon sur la foi que nous retenions à travers eux, amin'ireto razambe ny finoantsika ireto sont ces pères de la foi, dia zao hoe tena azosika tsoahana satria isika raha lasianabavy a tena olona manana tombony ankehitriny. nous pouvons vraiment tirer des leçons parce que nous sommes vraiment... nous avons de l'avantage en ces derniers temps. Amen. Amen. Satria isika miaina ny famarinany finoana. Parce que nous vivons la vérité de la foi. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina izay milaza izy hoe mainka à plus forte raison ozy izy. Il y a une parole dans Romains qui dit à plus forte raison, Tokony isika tena vao mainka maninona vao mainka hitandro ny finoantsika. et nous devons
considérer davantage, préserver davantage notre foi. Isika zay efa miaina ny tena finoana ankehitriny izy ireo aza zay mbola natazana sy niaraban'izany avy lavitra teny fotsiny izy ny teny fikasana. Nous qui vivons la foi alors que eux ils ont juste ils les ont vus de loin. Ny finoana nananandreo tamin'izany raha lasianabavy a. Mais la foi qu'ils ont eue, tsy azontsika alaina sary an-tsaina. on ne peut vraiment pas imaginer cette foi. Kanefa izy ireo nanino izy rehetra ozy izy dia nanino maty tamin'ny finoana. Mais c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Teneny eo akaikinao ho maty amin'ny finoana ve ianao e? Dis à ton voisin, est-ce que tu es mort par la foi? Ho maty ny amin'ny finoana ve Est-ce ianao? que c'est par la foi que tu es mort? Maty tao anatin'iny tao anatin'ny na dia eo aza ny fitsapana na dia eo aza ny ozy izy ny amin'ny Mosesy hoe na dia finoana ozy izy a tsy naneke Mosesy ho zanaky ny zanaka vavin'ny Farao. Et c'est par la foi que Moïse n'a pas accepté d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Satria noho ny amin'iny aleona ozy izy nanino nitondra fahoriana niaraka tamin'olon'Andriamanitra. Mais il a dit, c'est à quel passage ça? Oui, aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu. Raha lasianabavy aiza ho aiza ny fasahintsika ankehitriny. Où est notre zèle? Notre zèle? Aiza ho aiza isika eo anatrehan'ny finoana izay natolotra antsika. Où sommes-nous face à la foi qui nous a été donnée? Dia jereny ny andininy fadimy amin'ny telopolo e. Et au verset 35, Ny vehivavy izay nandray ny azy efa maty. Mora ve zany aminao? des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Est-ce que c'est facile pour toi? Ny vehivavy nandray ny azy efa maty a fa natsangana ho velona indray. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, mais d'autres furent livrées au Dia tourment. jerenao ny toyany. Ary ny sasany aza nampijaliana ho faty a nefa tsy mety nanao izay ahafahany. Mazonao an-tsaina ve zany? Et d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes. Non, verset 35. Verset 35, des femmes recouvrèrent. D'autres subirent d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance. Ok. Et n'acceptèrent point la délivrance. Ozy izy hoe fanatsanga ary ny sasany nampijaliana ho faty. Naninona hoe? D'autres furent livrés au tourment. Dia nefa naninona nampijaliana ho faty fa naninona ny toyany tsy nety nanao izay ahafahany. Mais c'est quoi la suite? Ils n'acceptèrent point de délivrance. Niaritra zany. Amen. Ils ont Fanataterahana ny finoana. persévéré pour accomplir la foi, Fanataterahana ny finoana. Mitondra ny finoana ao amin'ny fataterahana. pour amener la foi à la perfection. Averika an'ilay izy mba ho azontsika tsara ananantsika toe-panahy atrehantsika ny vaninandro farany mialohan'ny fiavian'ny tompo. Je répète encore afin que nous puissions voir un état d'esprit pour faire face au retour du Seigneur, À l'avènement du Seigneur. à l'avènement du Seigneur. Ozy izy hoe ny sasany nampijaliana ho faty. Il a dit, d'autres furent livrés au tourment, Nefa tsy nety. Aleon'izy ireo zany nanino tsy nety fa nijanona nampijaliana ho faty. mais n'acceptèrent point de délivrance. Donc ils ont persévéré, ils ont accepté de mourir. Mba hanina ozy izy aleony maninona mba hazony fitsanganana tsara lavitra. Afin d'obtenir Amen. une meilleure résurrection. Amen. Amen. Tsy nanaiky tsy nety nanao izay ahafahany izy. Ils n'acceptèrent point de délivrance. Na zaza tena mbola mila mitomba ao anatin'izany. Même moi, j'ai besoin de grandir. Satria rehefa ao Dedans. anatin'ny afo a, Parce que quand on est dans le feu, rehefa ao anaty fitsapana isika, dans les épreuves, dia inona ny réflexe, inona ny zavatra mahazatra ny olona indrindra. et c'est quoi nos réflexes à nous? Anao izay aninona ahafahana. C'est de fuir, de s'éloigner, de fuir. Ouais. Anao izay ahafahana. Fa izy ireo izy nafantatra ireo vehivavy izay nandray ny azy efa maty. Dia ozy izy aleon'izy ireo niaritra fampijaliana. Nous cherchons la délivrance, mais ici, les femmes recouvrèrent leur mort et ils ont
ils ont accepté d'être livrés au tourment mba hazon'ny fitsanganana tsara lava pour avoir une meilleure résurrection. ary reo olona reo raha lasa nabavina dia tsara lazany amin'ny finoana aza Et frères et sœurs, même s'ils ont une bonne réputation dans la foi, dia maninona mitazana antsika izy ireo satria tsika manana tombony kokoa ils nous regardent de loin parce que nous sommes plus avantageux. Nous avons satria plus ozy izy hoe d'avantages. daovaka itsika amin'izay eo amin'ny andininy fahefapolo Au verset 40. raha mampitazany ny mpanoratra Donc si l'auteur fait une comparaison sy manaitra ny fotsika pour nous interpeller, sika izay aty amin'ny fanekena vaovao nous qui sommes sous la nouvelle alliance, tokony maika tsara lavitra noho ny an'izy ireo ny finoantsika notre foi devrait être plus meilleure que pour eux. dia jereny andininy fahefapolo fa andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ao atsika Et au verset 40, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, mba tsy atao tanteraka reo olona zay voalaza teo aloha reo afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Exactement. Mba tsy atao tanteraka reo raha tsy efa mby eo koa isika Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. raha tsy efa mby eo koa isika Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous. fa mova isika ho eo Mais est-ce que est-ce qu'on sera là? nen'izy ireo efa Pour eux? azo antoka Pour eux, c'est déjà assuré. fa ho atsika izay efa miaina ny fanekena vaovao Mais nous qui vivons sous la nouvelle alliance, miaina n'izany hoe afaka raha nanota ianao dia afaka mibebaka ianao tena hoe misy rano ina moa zany miboboka mikorina tena hoe tsy niaina n'ireo olona ireo tamin'izany vaninandro zany parce qu'il y a une source que les personnes dans ces temps-là n'ont pas vécu et que en ces derniers temps, même si nous avons chuté, nous avons failli, nous avons la grâce de pouvoir nous repentir. kanefa ozy izy ireo dia niandry aloha ankehitriny Mais quoi? mbola tsy atao tanteraka ireo Mais qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. mbola tsy atao tanteraka aloha izy ireo raha tsy eo ihany koa isika Mais qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection si nous ne sommes pas là. amen raha lasiana bavy Amen. Amen. ka noho izany everiko hoe antony ngeza be zany Et donc, je pense que c'est une raison ahafahantsika tena miazakazaka ho amin'ny finoana afin que nous puissions courir dans la foi. firifiry amintsika resaka ota fotsiny Il y a combien parmi nous, ne serait-ce qu'une question de péché, dia andanitsika folo taona ao anatina fahotana et nous passons 10 ans dans le péché, nous restons pendant 10 ans dans le péché, kanefa efa nomeny tompo antsika eo ny vahaolany Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana afaka manantona azy isika mais le Seigneur nous a déjà donné la solution. Jésus est mort à la croix et nous pouvons venir devant lui. ny rany efa milatsaka ao atsika Son sang a été versé pour nous afaka manadio atsika ho afaka mihelotsika rehetra et peut Amen. nous laver, nous purifier. kanefa vokatry ny tsy fatakaratsika ny tenin'Andriamanitra tsy fananantsika ny tenin'Andriamanitra Mais à cause de notre ignorance de la parole de Dieu, raha mamaky any Hébreu 11 fotsiny ianao Si- tokony hampiatrehanao ny fiavian'ny tompo zany si tu lis juste Hébreu 11, cela suffit pour faire face à l'avènement du Seigneur. fa isika ny raha lasiana bavy natao hiazakazaka e. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être dans la course. amen tao maraparantsika ao amin'ny romanina toko fadimy korintianina faharoa toko fadimy azafady dia zay ovakitsika ny romanina korintianina faharoa toko fadimy 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens chapitre 5, andininy fa efatra ambin'ny folo verset 14. zao ny lazainy fa ny fitiavan'ny Kristy manery anay satria izao ny hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra andininy fadimy ambin'ny folo ary maty hamonjy ny olona rehetra izy Kristy zany mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay fa maty sy nitsangana hamonjy azy
Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. everiko angamba hoe tsy mila azavaina ntsony zany teny zany. Je pense que on n'a plus besoin d'expliquer cette parole. Fa maneho izy ny dingana tokony ataontsika raha lasiana bavy. Mais il montre le pas que nous devons faire, frères et I sœurs. Paul niteny tamin'ny Titosy a Paul a dit à Tite hoe zaho izy dia nantsona niny hitondra ny finoany olona ao amin'ny fataterahana. qu'on m'a appelé pour la foi, pour la perfection de la foi. Fa eto izy dia miteny fa misy anjara ndraikintsika ihany koa eto raha lasiana bavy, tsy haiko natazatsika ny 5:10. Mais ici, il dit qu'il y a aussi une part de notre responsabilité. Je ne sais pas si nous voyons ça au verset 15. Hoy izy hoe maty hamonjy ny olona rehetra izy. Amen na. Il a dit qu'il est mort pour tous, Mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona. Amen na. afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mitaka fankatoavana ao anatsika zany. Cela demande une obéissance en nous. Fankatoavantsika ny filazantsara. Notre obéissance à l'évangile, Fankatoavana amin'ny asa tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika. l'obéissance à l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Azay na tonga namaky ny Hébreo aloha voalohany. Et c'est pour ça que j'ai lu Hébreu en premier, Mba ahafahantsika mahita tazana hoe raha tena ohatr'izany ny amafy ny nanjoa azy ireo. afin que nous puissions voir que à quel point ça a été dur pour eux. Dia ny fitondrako ny azo fijalika eo anatrehan'ny vadiko ny zanako ve. Et c'est la croix que je porte face à ma femme ou mon mari ou mes enfants. Ny amin'ny ohatra ny amin'ny Mosesy ny amin'ny fandaovany any Egypta. L'exemple de Moïse qui a quitté l'Égypte. Mahakasika antsika tsy voatery ny tanora ihany voakasika fa mety isika tsiraray avy mbola nitongotra ray any amin'izao tontolo izao nitongotra ray eo anivon'ny fiangonana. Et ça ne concerne pas uniquement les jeunes, mais pour nous tous, peut-être qu'il y a un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Aiza ho aiza ny faharesen-dahantsika ny détermination antsika Où est notre détermination hisaraky indray mandeha amin'izao tontolo izao. d'être séparés Amen. une bonne fois pour toutes avec ce monde? Anaiky amin'ny fankatoavana ny tompo isika. Accepter d'être obéissant au Seigneur. Tsika ve aleotsika olona tsy zay Andriamanitra. Est-ce que nous préférons un homme que Dieu? Satria indraindray antsika olona indraindray mampifamatitra ny fotsika ny tsy ankatoavantsika n'Andriamanitra. Parce que des fois, c'est à cause d'un homme que nous n'obéissons pas à Dieu. Tena manaitra anany ny zavatra nambarany reto vehivavy reto nandray ny zanany efa maty ozy izy. Et ça m'a tellement Ny amin'ny reto interpellée. vehivavy nandray ny zanany efa maty. Ça m'a interpellé ces femmes qui ont pris leurs enfants qui sont déjà morts. Mafy ane izy amin'ny maty zanaka zany. Oui, c'est pas facile d'avoir un enfant qui est décédé, Fa mort. manino ny finoana izy ireo tena mafy loatra. Mais leur foi Alléluia. était vraiment puissante. Ary afaka tazaniko fitaratra zany ho tena ataoko andao atao hoe tena tsy hoe tanjona fa ohatra lay tahaka modèle. Et je peux vraiment voir ça et que nous considérons ça comme un modèle. Dia mijery ny fiainako ankehitriny. Et je regarde ma fille. Mijery aho hoe za manana nitolona ny amin'ny otako a, za tena ankehitriny a tsy mamela heloka ny vadiko a. Et je regarde à ma fille, je lutte contre le péché, je ne pardonne pas à ma femme, Dia avy eo mon mari. amitazana ny reo olony finoana rehetra ao amin'ny Hébreo. Et je regarde les héros de la foi dans le livre des Hébreux. Dia mijery ny zavatra andalovako a. Et je regarde ce que je traverse. Dia miteny aho hoe tompo meo fankatoavana Et je dis, Seigneur, Amen. donne-moi un cœur qui obéit. Tsy tiany tombotsontsika raha lasana bavy kristianina mijanona be dehibe tena be dehibe ny kristianina ankehitriny eto tsika mifankahita tavy eto fa ny amin'ny fahotako azoniko. Le Seigneur ne veut pas que nous restions là. Il y en a beaucoup qui restent dans leur état de péché. Aleoko mijanona anatin'ny fepetra misy ana tsy voatery fahotana fa anatina tsy famelan-keloka ohatra. Je préfère rester dans ma condition. C'est pas forcément un péché, mais le non-pardon aussi, par exemple.
mety efa fantatra hoe tena ao anatina zao tontolo zao ny toerana fiasana misy anao ny fepetra iainanao. Tu vois que les conditions là où tu travailles, c'est vraiment dans le monde. Dia hozy izy ianao hoe aporisika hiala iasa indray ve zany ny filazantsara. Et tu te dis comment? Pardon? hoe ny filazantsara ve natao lasa ohatra hoe mamporisika ny olona zany hoe melamy ny asa. Et tu te dis, est-ce que l'évangile m'encourage à quitter ce travail? Fa za miteny aminao raha lasianabavy a. Mais moi, je vous dis, frères et sœurs, raha nony amin'ny tompo a. si c'est pour le Seigneur, Teo voateny voalaza ny amin'ireo olo-malaza ny finoana. et ce qui a été dit par ces héros de la foi, Fa ankehitriny a na tsy tafiditra ao anatin'ireo héroan'ny finoana ireo mais azy. aujourd'hui, même si nous ne faisons pas partie de ces héros de la foi, Ireo olo-malaza ny finoana ireo. ces héros de la foi, Misy olona amin'izao vaninandro ankehitriny zao a satria zao tontolo zao loatra ny ainany eo amin'ny toeram-piasana mavita mandao ny asany izy. mais il y a des gens ces derniers temps, ils arrivent à quitter leur travail parce que leur travail est tellement dans le monde. Azavaiko tsara hoe tsy hoe akory hoe fiainanao any am-piasana zao tontolo zao foana ny any a. J'explique bien, c'est pas que ta vie dans ton lieu de travail, parce que là-bas c'est le monde. Efa zao tontolo zao raha teo ny any. Là-bas c'est le monde. Fa misy karazan'olona tena fiainana zao tontolo zao ny asany. Mais il y a des gens où leur travail c'est vraiment, ça représente vraiment, c'est vraiment le monde. Dia ny tompo a anoany a Et quelque part le Seigneur, efa miteny ao am-potsika. il parle déjà à nos cœurs. Amen. Amen. Fantatsika fa ny tompo ane manana hevitra hiverana atsika. Nous savons que Dieu a un plan pour nous. Fantatsika fa ny asatsika asa tena efa tena milona tanteraka anatina tena fifangaroana. Nous Anatina savons- zao tontolo zao anatina falotona. Nous savons que notre travail est vraiment dans le monde, dans le mélange total. Dia mitaka fankatoavana amintsika zany. Et cela demande une obéissance en nous. Zay mahatonga azy milaza Paul eto amin'ilay Korintianina faharoa toko fahadimy hoe Et c'est misy pour- izy hoe tokony tsy velona ho an'ny tena ntsony a zay velona. Amen. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, Fa miaina ho an'ilay nitsangana tamin'ny maty ho azy. mais pour celui Amen. qui est mort et ressuscité pour eux. Kolosianina toko faharoa manamafy an'izay andininy roa farany sisa nivakiko a. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Pour terminer, je vais lire deux passages. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaenina Au chapitre 6, zay mbola manamafy an'izany ihany. qui confirme cela. Koa tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo a dia mandehana ao aminy araka izany koa. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Amen. Amen. Misy fikolokoloana finoana ao raha lasianabavy. Il y a une considération de la foi. Hein? Il y a une foi à entretenir, merci. Amen. Tsika raha lasianabavy a vanandro ankehitriny a tena mila afahantsika manao sivana. Nous sommes dans les derniers temps où nous devons vraiment... nous devons séparer, faire une... censurer, Mahay manavaka. faire la différence. Amen. Amen. Mahay manavaka isika. Ozy izy hoe tahaka nandraisanareo an'i Kristy tompo a amin'ny andininy fahaenina dia mandehana amiko ao amiko araka izany. Il a dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, au verset 6. Aoka isika andeha ao aminy araka izany. Que nous marchions en lui. Mikasaka an'izay iny izay fahatanterahany finoana izay tsy kelikely ao aminy. Chercher et aspirer cette perfection. Ny fahatanterahany finoana dia ity lazainy ity ozy izy hoe tafatoetra ao amin'ny finoana isika. Amen. Comme il a été dit, enraciné et fondé par la foi. Amen. Affermi par la foi. Mifinoana mifanaraka amin'iny, fanaraka amin'izay takin'ny tompo amintsika. La foi selon ce que Dieu demande.
araka Nous ny de- teny nous Paul demande. tamin'ny Titosy teo izy izy hoe finoana zay araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Comme Paul a dit Manaraka à ny Tite, toe-panaraka an'Andriamanitra. une foi selon le cœur de Dieu, La piété. la piété. Finoana ozy izy manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Amen. Voilà, une foi selon la piété. Alléluia. Alléluia. Mova antsika ny fiainantsika ve fa tena ao anatin'izany ankehitriny. Est-ce que notre vie est vraiment comme ça aujourd'hui? Ry Abrahama, Abraham, ry Mosesy, Moïse, ry Abela maty martiora. Abel qui Zay est ny mort tantarain'ny Hébreu martyr. toko faha 1/20. C'est ce que Hébreu 11 dit. Miandry antsika izy ireo hoe reto zany le fa niainan'le tena izy. Ils nous attendent et ils se disent, ah, c'est eux qui ont vécu la vraie foi. Reo le tena niainan'le tena finoana. C'est eux qui ont vécu la vraie foi. Miandry izy ireo hoe tena tsara lavitra noho izahay izy ireo. Ils attendent que nous sommes meilleurs, qu'ils sont meilleurs que nous. Raha nanota tonga dia afaka mipepaka mivantana amin'Andriamanitra. Si ils pêchent, ils peuvent se repentir directement à Dieu. Se Niaina repentir tanatin'izany hoe vanim-potoana ny fahasoavana zany. Ils ont vécu dans la paix, Tena ozy izy hoe tena miandry zay, dans miandry la anareo grâce, zahay. et ils disent, nous vous attendons. Satria tsy ho tanteraka izay raha tsy efa mby eo koa nareo. Amen. Parce que nous ne serons pas arrivés à la perfection si vous ne venez pas. Amen. Korintiana Romanina farany vakitsika. Et nous allons lire dans Romains une dernière parole. Toko fadimy andininy fahavalo. Zay tena zava-dehibe indrindra. Romains 5, verset 8. Fandriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika. Jereo tsara io fitiavan'ny tompo io. Iza ny efa nateraka indray mba tena tiako fantatra hoe iza ny tena matsapa ny tena ny fanateraka indray. Et qui ressent qui Amen. est vraiment né de nouveau? Ho an'izay tsy natsapa anjarantsika no Pour ceux qui n'ont Wow, pas vous ressenti, c'est à nous de voir, de nous examiner. mandinika ny tenantsika. De nous examiner. Andriamanitra nampiseho ny fitiavany atsika. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mandray ny teny io ho ahy manokana ary ianao ihany koa raisy io teny io ho anao manokana. Amen. Oui, je prends cette parole pour moi et toi aussi. Considère cette Andriamanitra parole. mampiseho ny fitiavany ahy fa fony mbola mpanota aho dia maty hamonjy ahy Kristy. Mais Dieu prouve son amour envers moi en ce que quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Dia jerenareo ny andinin'ny fasivy koa maika jerenareo teny kely io maika aza hamonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Et au verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Raha fony mbola fahavalo andininy fafolo raha fony mbola fahavalo azy isika nampihavanana tamin'Andriamanitra. Jere tsara na dia mbola fahavalo azy isika dia efa nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany maika hamonjeny atsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Au verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. Inona ny hitanao anatin'io andinin-tsoratra masina io? Qu'est-ce que tu vois dans ce passage? Misy an'ilay teny hoe maika. Il y Amen. a l'expression à Very plus forte indromitsy ilay izy raison io. qui est dit deux fois. Ny andinin'ny fasivy sy ny fahafolo hoy sisy hoe maika aza ny hamonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina ny amin'ny rany isika. Inona ny tazanao hitanao anatin'izany? Ny faharoa mialohan'ny amakimialy hoy sisy hoe maika raha nampihavana tamin'Andriamanitra isika fony mbola fahavalo maika ny hamonjeny atsika amin'ny fahavelomany ankehitriny amin'ny fiainany ankehitriny ny amin'ny tokony inona ny amin'ny fitazomantsika an'izay fahaveloman'izay ankehitriny raha nampihavanana isika. Amen. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et au verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et encore une deuxième fois, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, afin que nous puissions garder
nisy dingana zany a nataon'Andriamanitra ho atsika nyty atsika na dia mbola fahavalo azy isika. Donc il y a un pas que Dieu a fait même quand nous étions encore ennemis. Fa maika jereny andiny fafolony tapany faharoa maika ny amonjeny atsika amin'ny fahavelomany ankehitriny. Amen. Et à la deuxième partie du verset 10, à plus forte raison était réconcilié. Zany hoe maika zany a maika mihoatra aza ny tokony hazomantsika n'izay finoantsika izay ankehitriny. À plus forte Amen. raison, nous devons garder cette foi. Amen. 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 Satria Andriamanitra efa nitia atsika. Parce que Dieu nous a aimés. Na dia mbola Premier. na dia mbola naninona azy isika na dia mbola tao anatin'ny azo lazaina hoe mbola fahavalon'Andriamanitra azy isika. Même lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Maika ny tokony hanina ozy izy eo amin'ny andininy fasy maika aza ny amonjeny atsika. Alléluia. à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Amin'ny fahatezerana ankehitriny. Sauvés par lui de la colère. Maika zany tsy tiavan'Andriamanitra atsika anina hijoro eo anoloan'ny fahatezeran'Andriamanitra. À plus forte raison que Amen. nous restions debout face à la colère de Dieu. Mila asan'ny fanatanterahana ao anatsika. Il Amen. faut une œuvre de la perfection en nous. Mihoatra lalasy anabava, mihoatra ao anatsika zany mila hiasantsika kokoa. Plus Amen. en nous, Seigneur, frères et sœurs. Nareo ngamba mihaiko hoe tena niasa famonjen'Andriamanitra na tonga atsika lasa olom-boafidin'Andriamanitra tena fahagaganja. Donc vous acceptez que c'est par l'œuvre du Seigneur que nous avons été sauvés. Za tena tany amin'ny fianakaviana tsy nieritreritra hivavaka mihitsy. Moi, je fais partie d'une famille qui ne pensait pas vraiment, qui ne pensait pas du tout prier Dieu. Fa joro eto ankehitriny tena amin'ny fomba mahagaga. Mais aujourd'hui, je me tiens debout ici d'une façon miraculeuse. Fa maika ny tian'Andriamanitra hamonjena hialako amin'ny fahatezerana ho avy. Mais à plus forte raison, Amen. à plus forte raison que je sois sauvé par Amen. lui de sa colère. Maika ihany koa izy niny ny hamonjeny atsika amin'ny fahavelomany ankehitriny. Et à plus forte raison aussi, serons-nous sauvés par sa vie. Amin'ny fiainan'i Kristy izay ao anatitsika Dans par la vie de Christ qui est en nous, izay ampy ahafahantsika miatrika ny fampakarana ny fiangonana. qui suffit pour que nous puissions faire face à l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Andofahantsika ny fiainana mandrakizay. Afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Zay ny tao apoko an'ny tompo atsika androany. C'est ce qui avait dans mon cœur Fa aujourd'hui. sokafo ny fora lasy anabavy. Mes frères et sœurs, ouvrez vos cœurs. Satria ny tompo tiany isika ho tafiditra ao anatin'ny drafitry ny asany. Parce que le Seigneur veut que nous entrons dans le plan de son œuvre. Aza tena te-apoisika atsika hoe mpanjino ny tanjo ny tompony ny amin'ny fiangonany. Et j'aimerais vous encourager à regarder le plan du Seigneur pour l'Église. Satria ny tompo mialohan'ny fiaviany Parce que le Seigneur, avant son avènement, dia manana drafitra mahafinaritra ho an'ny fiangonana. il a un plan merveilleux pour l'Église. Ahafahantsika ho tafajoro na dia andro mahory aza. Afin que nous puissions être affermis même dans les temps difficiles. Satria ho avy ny tompo. Parce que Amen. le Seigneur va revenir. Ho avy ny tompo raha lasy Il anabavy. revient bientôt. Ndaontsika hiaraka hitsangana andro. Allons nous lever. Alléluia. Saotranao zay tompo Seigneur, nous te remercions ny amin'ny androm-pahasoavana izay nomenao anay andro. pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Afaka hijoro eto anoloanao izahay. Nous pouvons nous tenir debout devant toi Amin'izao fotoana izao Andriamanitra. en ce moment. Mety teny nambara fotsiny zany androany. Peut-être que c'est juste une parole envoyée, Fa araka ny fahafantarako anao fanamasino mais de comment je te connais, Saint-Esprit. dia fantatro fa afaka miasa ny pon'ny olona ianao. Je sais que tu peux faire ton œuvre dans le cœur de chacun, Na dia tsy eto amin'ity toerana ity ihany aza. même pour ceux qui ne sont pas ici. Fa mety misy sasany aza
any anivon'ny tokantrano Mais il y en a peut-être chez eux na mandritry ny herinandro pendant la semaine. any amin'izany fotoana zany izy ireo no vangina ao tombo. Tu les visites là où ils sont. Tombo zany teny zany no angatahako aminao Seigneur, c'est cette parole que je te demande. aoka tanteraka ny asany zay nampanirahanao azy tombo. Que ton œuvre soit accomplie. Misaotra Jesosy Merci Jésus ny amin'ity fotoana androany ity pour Jesosy. ce moment aujourd'hui. Halleluja. Alléluia. Ataontsika hanokatra ny fotsika ho an'ny tompo androany. Allons ouvrir nos cœurs pour le Seigneur aujourd'hui. Halleluja. Atao velantsika handeha vetivety fotsiny zany fekiry zany dia Nous raha afaka allons mivavaka ianao laisser eo anatrehan'izany teny zany l'instrument et tu peux prier face à ces paroles. Halleluja. Halleluja. Saotra Jesosy. Halleluja. 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 Au Pacapar, vive sans toi. Au Pacapar, sans ton esprit. Au Pacapar, vive sans toi. Au Pacapar, sans ton esprit. Fanaio, fenu yanawa, ni usuchao, mi curina. Fanaio, fenu yanawa, ni usuchao, mi curina, mo Pacapar, Pacapar, vive sans toi. Mon Pacapar, sans ton esprit. Mon Pacapar, Pacapar, vive sans toi. Mon Pacapar, sans ton esprit. Tintinunao, tisianao, tintinunao, ratio yanao, tintinunao, ratisianao, tintinunao,
tsisy anao tsy nitsinonao raha tsy eo ianao tsy nitsinonao tsinonao raha tsisy anao tsy nitsinonao fa na io sany mihitsy fanamasinao kanao hitarika ny tsiraray avy ho amin'ny lalan'ny famarinana tompo noho ny anaranao Jesosy. Tsy misy olombelona maharesy lahatra olombelona fa ianao kosa fanamasina ka mandresy lahatra ny fontsiraray avy eo amin'ny lalana izay diavina izy ireo eo anatrehan'ny fanamby izay lalovan'ny tsiraray avy izay indraindray tsy mora Andriamanitra tsy mora satria eo anatrehan'ny famela-keloka eo anatrehan'ny fanamby eo anatrehana fanapahan-kevitra dia tena tsy mora tompo aoka ianao aneo ny fahasoavanao amin'ny tsiraray avy Andriamanitra afaka hiteny ao am-pon'izy ireo anienao tompo andresy lahatra mandehanan'izy ireo amin'ny lalan'ny famarinana esory tompo izay mety fovato rehetra ankehitriny esory izay mety avonavim-panahy rehetra fa aoka tompo ampanaiky ny saina rehetra ianao anaiky anao Kristy io anaiky ny sainao sy ny fihevitrao alefao ny fontsiraray avy ary aoka tompo ho isan'izay anandrandra ny lohan'izy ireo amin'izao vaninandro farany zao Jesosy vavaka tompo andreo izay anatina ady aty-panahy ianao aniana lefaka tompo ny fony izy ireo tsy tolomany intsony eo amin'ny ara-nofiny Andriamanitra fa ileferan'izy ireo anatrehanao ka afahany manantona anao Andriamanitra amin'ny fanetretena amin'ny fibebahana. Alleluia, alleluia. Ao anatin'izany toe-panahy anao andraisantsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ankehitriny. Misy teny ato amin'ny anankiray Jaona toko 10 teny andininy 7:20. Tsy misy manaisitra ny haiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho ary manana fahefana akazy indray. Izany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Rehefa mahita an'io teny io tsika raha lasana bavy ohatrany hoe ampifandraisiko amin'ilay romanina teo ihany ilay izy. Fa fitiavan'ny tompo nanolorany ny aino atsika. Amen. Tsy nisy sitrapon'olombelona na dia ny kely aza. Amen. Izay mahatonga azy milaza hoe tsy misy olona manaisitra ny haiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy. Raha manana telefônina anankiray ka fanapahan-kevitra ny anome an'ity olona anankiray, fanapahan-kevitra zany. Safidiko ny azona an'ity telefôny ity ho ahy. Amen. Fa rehefa manolotra an'ity ho an'ny olona anankiray dia tena fitiavako an'ilay olona zany. Ary ohatr'izany ihany koa ny ain'ny tompo. Amen. Afaka ny safidy ny tompo hoe hiazona ny aina izy fa vokatry ny fitiavany atsika tsiraray avy raha lasy anabavy dia tsy nazominy ny ainy. Amen. Fa natolony amonjena atsika tsiraray avy. Inona ny valin'ny akasitrahantsika azy androany?
andao ny fiainatsika izay voatolotra eo anatrehany isan'andro ary zany raha teo no antony fandraisana mifanasan'ny tompo a hoe tompo noho ny amin'ny ranao izay nilatsaka fanekena vaovao anay zay ihany koa dia anahaka ny fiainanao isan'andro amen. Otsika samy andray ny fanasan'ny tompo androany afaka mandrositsika amin'izao fotoan'izao. Sao để chỉ ra tena fitia vana fatina lo chawe kamati wa yana fatina myo mofo ankehitriny tsika mahafantatra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Paoly dia niteny tamin'ny Korintiana hoe aoka samy andinika ny tenany avy isika ka mantatra ny tenany. Ary mino fa mamantatra ny tenantsika tsiraray avy tsika rehetra raha ihinana an'izao mofo izao sy andray an'izao kapoaka izao ankehitriny. Jesosy misaotra anao zahay fa kapoaka ny fisaorana no sotroanay ankehitriny Andriamanitra. Raisinay amin'ny fifaliana tanteraka izany. Satria rehefa mijery amin'ny asa-pamonjenao zahay, drafitra ao Andriamanitra ao, midrafitra ny famonjenao dia tena hoe drafitra matipaika tokoa izany. Ary zay indray aty amin'ny fanekena vaovao ohatrany hoe mitazana an'izany dia mandray an'ny fahafatesanao teo amin'ny hazo fijaliana hoe zavatra tsy maintsy nataonao zany. Fa hoy ny teninao teo tao amin'ny Jaona 10 hoe tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa zany rehetra zany dia nataoko an'ny fankatoavana ny raiko, no ny didiny raiko no nanaovako an'izany. Ary rehefa mijery ny dingana rehetra tany fanekena taloha mandra-pahatonga ny ankehitriny izahay, ataonay ahoana tompony anao tsinitsinina hoe ianao no tianolotra ny ainao amin'ny hazo fijaliana. Fa drafitra tsy takatra ny sain'olombelona ho an'ny fanavotana anay fotsiny ahafahanay jentilisa tsy jiosy akory miditra anatin'ny drafitra ny famonjena. Tena fankasitrahana loatra tompo amin'ny fisaorana nisotroanay ny kapoaka sy nananay mofo ankehitriny. Ary ny atolotra eo anao Andriamanitra araka ny teninao teo dia ny fiainana izay atolotra isan'andro ihany koa. Marika an'izany zao mofo izao tompo izay hoaninay manambara zany fa torotoro miaraka aminao isan'andro ihany koa ny fiainanay. Totsika samy mihinana mofo androany. Alleluia. Raisitsika ihany koa ny kapoaka ankehitriny raha an Jesosy ay nilatsaka mbola mikirina mandraka ankehitriny manadio atsika amin'ny fahotantsika rehetra. Ary indrindra ilay raha izay nikirina teo amin'ny hazo fijaliana nafahantsika miaina an'izao fanekena vaovao zao. Tafahavana tamin'Andriamanitra isika raha lasianabavy noho ny amin'ny rano izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Satria tany fanekena taloha dia tsy nisy raha tanteraka afa-tsy ny rano Jesosy rery ihany nahafapo an'Andriamanitra. Totsika isotra an'izany amin'ny fisaorana ankehitriny.
saotra Jesosy ao manao aneny voninahitra mandrakizay amen. Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompo. Amen. Fantatry